atambatra zay fanompona raisiny ho tombontsoa zany hoe mbola nomenao anjara fahasoavana zay afaka manefa an'izany amin'ny andro andalovanay eto ambonin'ny tany tsy ataonay ambany zavatra ny fanomponay Andriamanitra satria ny zavatra anaraka anay rehefa miala eto zay dia zay fomba nijoroanay nanehoana ianao tamin'ny zavatra rehetra zay nankininao taminay tompo opportunité na fafana misokatra ny manompo anao ary isorana fa mpanjaka ny mpanjaka ny antso sy mampijoro anay ao anatin'izany iraka izany mitenena indray tompo fameno zay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia fa mafy ho an'ny tompo mahaza ho toerana tompo miaraba ny rahala malala rehetra ny mpitandrina zay tonga eto ny ambassadeur ny choral ny déco ny choré ny musicien ny technicien ireo rehetra zay ao anatin'ny ratsamangaiky amin'ny fanompona ka namaly ny antso androany tena natao atsika ny fotoana androany zavatra anankiray ny tonga ao anatin'ny foko raha miresaka momba amin'ny fanompona ny fanompona dia misy tompona dia misy ny atao hoe mpanompo dia Jesosy ny teny raha zaza entsoina hoe tompo aza ozy izy manasa ny tongotra reo dia nareo kosa izy tokony hifanasa tongotra zany hoe fanompona zany tsy fanehoana ao anatina toe-po fa misy patron dia misy mpiasa fa ny fanompona fandresen-dahatra ao anaty anefanao le antom-pisina amin'izay ilan'Andriamanitra anao dia ny anahaka an' Jesosy tsika manana modelitsika tsy paster Rodolphe modelitsika Jesosy avy any Nazareta zany mahatonga atsika mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary anatin'ny fiara-miasa amin'Andriamanitra dia ny ampahomby anao kokoa eo imasony dia tsy hoe satria navita ny asany ianao tamina karazana vokatra ngeza be azo-tsapahitany fa momba anao Andriamanitra ny fankasitrahan'Andriamanitra tsy tanteraka zato isan-jato ao ambadiky ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainantsika fa mifanefantsika toe-po araka an'Andriamanitra eo ampanovana ny asan'Andriamanitra androany dia malo ny fanontaniantsika ny amin'ny fanompona kasitrahan'Andriamanitra Efesiana toko 7 teny anankiroa no raisitsika Efesiana toko 7 alleluia manomboka amin'ny 4:4 ka 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany no andalehako amin'ray ozy izy Paoly izay azahoany fianakaviana rehetra avy any an-danitra sy tia tany anarana mba homeninareo araka ny haren'ny voninahiny sy mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy iorona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba ahaizanareo mba ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany sy halavany ary avony sy halaliny ary halalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra misy dingana raha-pahafenona tsy azotsika tovozina ampinoana le izy fa tsy maintsy iainantsika fitiavana le izy ny fitiavana dia milina manodina ny ao anatinao maneho ny fisian'Andriamanitra eo am-panomponao azy hitarafa ny manodidina anao ny fisiany amin'ny fahafenona eo amin'ny fiainanao totalité an'Andriamanitra ny tanjonsika eo anatin'ny fanompona tsy ny hoe ho be ositra ny tanjonsika eo anatin'ny fanompona tsy ny hoe ho ampiasain'Andriamanitra fa ny tanjon'ny fanompona fanehoana n'Andriamanitra amin'ny fahafenona Salamo 4:4 Salamo 4:4 dia ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy ato amin'ny teny dika teny gasy le izy manambara zavatra anankiray fanahy foana ny lazainy fa aina le izy âme fa tsy esprit le izy amin'ny teny frantsay sy amin'ny dika teny fototra ozy izy ny mpanao salamo ampifalio ny fanahiny mpanomponao fa ianao tompo no ananganako ny fanahiko na hoe anandratako ny fanahiko na ny aiko
âme amin'ny teny frantsay. Ny hoe manangana na manandratra dia azo adika ihany koa toy ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra ianao, manao fanatitra amin'Andriamanitra ianao. Misy atao amin'ny baiboly firesahana momba ny hoe fanandratana sy fananganana. Dia any amin'ny testamenta taloha io dia mamaritra momba ny hoe fanatitra. Dika zany fa ny Andriamanitra dia misy fanatitra tena tian'Andriamanitra sy ambony be aminy. Ary rehefa izay fanatitra izay no entintsika eo anatrehan'Andriamanitra dia maneho ny qualité na ny kalitao amin'ny fanompoantsika ho amin'ny dingany famirapiratana eo masony. Ino no fanatitra andrasan'Andriamanitra io? Ny âme na ny ainao. Ny âme na ny ainao. Ny aintsika ny mamaritra. Ina mamaritra ny aina? Safidy, fihetsem-po, fanapahan-kevitra ao amin'ny aina no mitoetra. Rehefa vitantsika nanao fanatitra ho an'Andriamanitra ka natolotsika ho azy ny aintsika, dia izay ny porofom-panehoana fa manomboka velontsika ao anatina etaeta, soif, etaeta ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy ny fanatitra rehetra ny raisiny. Maro ny azontsika hijerevana an'izany amin'ny testamenta taloha raha mamaky ny boky ny Levitikosy tsika. Ao no ahitantsika ireo amin'ny teny frantsay hoe exigence, izany hoe Andriamanitra tena hoe mitaky zavatra. Misy zavatra takian'Andriamanitra rehefa anao fanatitra aminy ianao. Rehefa miresaka fanatitra tsika dia tsy miresaka foana hoe vola na harena na zavatra. Fa ny fanatitra koa tadikio ny tena manome hanitra azy eo mason'Andriamanitra, tsy ny zavatra ataontsika fa ny ao anatintsika eo mpanaovana azy. Jereo tsara Kaina sy Abela. Kaina sy Abela zao nanao zavatra ho an'Andriamanitra izy roa lahy reo. Ny Genesis toko faha-efatra dia manambara tsara. Jereo ny boky ny Genesis toko faha-efatra, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:efatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka. Eva ka niteraka ny Kaina. Ary izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Ary niteraka ny Abela rahalahy koa izy. Ary Abela dia mpiandrondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka ela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. 1:4 Jereo fa nitondrany Abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny, dia izay matavy ary Jehovah nakasitraka ny Abela mba ny fanatiny. Ietso zao olona roa mpirahalahy mpiray-tam-po samy manao fanatitra. Fa voalaza amin'ny baiboly fa ny anankiray lavina, ny anankiray nakasitrahana. Fa inona ny antony mahatonga an'Andriamanitra manao zavatra ohatr' izany? Tsy hoe rehefa fanatitra dia bienvenue daholo, tena tonga soa mahita fity. Andriamanitra tsy ohatr' izany. Fa Andriamanitra misy zavatra jereny eo amin'ilay fanatitra ataonao ho anazy. Tamin'ny andro Kaina sy Abela zao dia fantatsika izany, mba halalantsika hoe inona ny tsy tian'Andriamanitra ataontsika ho fanatitra. Tsy ilay karazany zavatra atolotra le izy, fa le toe-po eo am-panolorana le izy. Baiboly dia milaza fa Abela dia nanome ny voaloha terak'ondriny, dia le voafantina sady matavy tsara. Izany hoe i Abela zany no misaina be mihitsy alohany anaovany fanatitra. Misaina be izy alohany anaovany fanatitra. Jereny le tsara indrindra, hitanareo le izy tsy any amin'le hoe mitady matavitavy Andriamanitra. Non, tsy izay le izy. Fa lenao mihitsy miasa saina hoe inona no atolotro an' Jehovah, inona no meko an'Andriamanitra. Izy zany ohatrany hoe fanehoan-javatra kely le hoe ondry ny endrika ny entina fanoharana. Fa le toe-po mihitsy tsy mahita tory, fa raha pitso ny fanaovana fanatitra androany izy dia efa homaniny. Mba tsy ilazako hoe kosehany le ondry tao na mpandrono mihitsy alohan'ny anolorana anazy ohatra. Izany hoe le fontian'Andriamanitra naniraka azy ianao zavatra ho an'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay mandehantsika. Kaina kosa dia voalaza fa nitondra ny vokatry ny tany ho fanatitra. Dia zavatra nitranga, i Abela nanome ny voalohan'ilay vokatra tamin'ny ondry izay nopiny. Ny Kaina kosa tsy voatery ho voalohany fa izay vokatra nisy teo ny netiny. Dia hitanareo, ny zavatra nitranga dia izao, i Abela mety efa avy mivarotra fruit,
dia zay ambony sisa ikaina azafady efa avy mivarotra karaoty zavatra ohatr' izany dia zay ambony tsy lany nomeny an'Andriamanitra teo dia neny abelana nefany a zay tsara indrindra no noeritreretiny nomena an'Andriamanitra. Attitude le izy, toe-po le izy, fa tsy le zavatra atao le izy. Zavanitranga dia nakasitran'Andriamanitra ny fanaty-bela fa ny ankaina tsy nakasitrany. Nahoana? Satria manana exigence na manana zavatra takian'Andriamanitra amin'ny kalitaona toe-po manoloana ny fanatitra. Tsika mila malala aloha fa ny zavatra rehetra izay omentsika fanatitra an'Andriamanitra dia Andriamanitra sarotiny Andriamanitra. Zavatra rehetra ataontsika dia mila vitantsika, mampiteny ny fotsika, oren'Andriamanitra melohan'ny action na ny hetsika rehetra izay ataontsika eo ampanompontsika n'Andriamanitra. Fantaro aloha ny fandresen-dahatra ao. Zany dia miteny be mihitsy amin'Andriamanitra noho ny zavatra hita maso sy ny materiel na fanompona izay ataontsika eo anatrehany. Ny fanompona mety tsara amin'ny fanehoam-bokatra be kanefa tsy nielohavan'ny toe-po tsara, mety tsara le vokatra fa fomba tsy izy na toe-po tsy izy ny tao anatinao teo mpanataterana an'le asa midika fa tsy maridefy hitarafana ny atao hoe fahombiazana ao anaty fanompona ny vokatra hita maso mampifaly anao amin'izay zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao. Hiditra lalintsika faharoa tsara ho antsika izay mpanompon'Andriamanitra rehetra tonga eto. Andriamanitra mifarany mety hiteny hoe tsy tena izay le fanompona nandrasako. Ny fanompona tsy faritana amin'le hoe afa-po ianao, fa ny fanompona dia miankina amin'le hoe afa-po aloha Andriamanitra. Ohatra misy olona anankiray mpisoloky, nahazo vola be tamin'ny fetsifetsena izy, tamin'ny tsolotra, alatra, fanambakana, dia nalohany legioma. Amin'ny fanompona indray izy mety tsara be mihitsy ny endriny ivelany, tsara be daholo ny décoration, mirefitra tsara mipoapoaka mihitsy ny bafla ny fety tonga dia avec écran géant et tout. Ny hira mahafatifaty be ny toro-teny 7 étoiles, tena nety be le izy, afa-po daholo ny mpizaika rehetra. Fa zao tamina toe-po tsy tena tian'Andriamanitra nanataterahana an'le asa fanompona. Efa nanontanianao tsara ve aloha talohany nanomboanao hoe tsara fifandraisana amin'ny manodidina ianao? Tsy mampahory ny hafa, tsy mifaninana sy miezaka manindry ny hafa eo am-panompona anehoana fenao mavita zavatra indrindra na matsilo saina indrindra eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Tsy nielohavan'ny avina avo-po ny zavatra nataonao, fa fanekena ao anaty mihitsy ho tarihana andeha arak'izay ndrasan'Andriamanitra aminao teo mpanataterahana an'izay zavatra nampanaoviny ianao. Mila fantatsika fa Andriamanitra tsy mijery fotsiny hoe vita tsara be ny vokatra, fa ny jeren'Andriamanitra dia zao méthode nanaovanao an'le izy na tonga an'le vokatra hitranga. Andriamanitra dia Andriamanitra sarotiny amin'ny fanompona izy. Dia hita izy sy andray ny tsara indrindra avy amintsika, atonga azy akasitraka antsika, ary io tsara indrindra avy amin'Andriamanitra io dia tsy le vokatra hitety ivela sy ny firentin'ny zavatra nataonao, fa le toe-po teo ampanaovanao azy. Tsara ianao mana-talenta, tsara ianao be fahasoavana, fa zao toe-po elohavan'ny toe-po akasitran'Andriamanitra. Zany mahatonga mpanao salamo milaza, aminao Andriamanitra ozy izy. Ao amin'ny salamo vao mivakitsika teo, no anandratako ny aiko na ny fanahako. Midika fa manomana tsara Davida, manomana tsara ny mpanao salamo, fa tsy ilay mora tezitra, tsy mora maka ala. Ny toe-ponetiny nanompo an'Andriamanitra sy natolo no an'Andriamanitra dia mifanaraka tsara amin'Andriamanitra melohan'ny fotoana anekeny ho tarihan'Andriamanitra eo mpanaovana an'izay zavatra sain'Andriamanitra ataony. Midika ny fandinihan-tena sy ny fandrosoanao amantatra ny ao anatinao dia eo ambony lavitra sy mihoatra no ny farisipo andeha hanatanteraka izay zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Tsika tsy nasaina nanompo an'Andriamanitra ao anatina toe-po feno avinavina.
tsy zay nasandritra Davida teo anatren'Andriamanitra, aminao no anandratako ny aiko Andriamanitra. Midika hoe efa nanomana ny amma na ny ainy Davida sy ny mpanao salamo amina toe-posy fanatitra mendrika azahoany antoka fa voarain'Andriamanitra ny fanolorantenany meloha amin'ny fanatanterahana ny asa zay nakin'Andriamanitra taminy. Jona toko voalohany 7:20. Jona mpanao batisa dia nampahitanan' Jesosy ho ilay zanak'ondron'Andriamanitra nitondra ny fahotany zao tontolo zao. Ary rehefa nahitan' Jesosy Jona dia nilaza fa izy ny zanak'ondron'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao. No hoe zanak'ondry dia ilay nahavoavaly ny kritera tadiavin'Andriamanitra ho fanatitra. Io le jerena meloa mandritry ny 3 andro atokana aloha vao atolotra. 3 jours ny ondry atao fanatitra aloha jerena mba tsisy klemy ao mason'Andriamanitra vao atolotra. Any amin'ny testamenta taloha Jesosy le endriky ny zanak'ondry atolotra. Dia jereo tsara fa ny zavatra nitranga teo amin'ny Jesosy ihany koa, nalefa izy hiditra ny Jerosalema atelona 3 andro izana toetra azy. Raha na misy klemy izy na tsy teo mason'Andriamanitra vao neken'Andriamanitra ny fanatom-pisoronana tamin'ny fanoloran'ny tenany eo amin'ny hazo fijaliana monjy atsika. Vita zay 3 andro zay vao natolotra Jesosy. Noho izany melohan'ny hanolorantsika zavatra na ny fanoloran-tenantsika eo anatren'Andriamanitra dia mila ataontsika fanatitra ao an'Andriamanitra voazatoetra aloha ny ao anatsika. Manahoana ny etadamanao, ny toe-tsainao, ny toe-ponao, ny toe-panahinao. Tianao hisy vokany ve le fanoloran-tena? Mila tsisy klemy eo amasin'Andriamanitra ny toe-ponao eo am-panatanterahana sy fanefana ny asany. Mila miasa manitsy ny aiko mba tsy anatsinina klemy eo mason'Andriamanitra, satria manimba ny fanatotro, manimba ny fanatotry ny fanompoko. Ny fahamaizako anatanteraka zavatra ampifaly an'Andriamanitra nefa ny toe-poko tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory. Mateo toko 5, 7:20 jereo kely azafady. Inona ny zavatra mitranga ao? Mateo toko 5, 7:20 sy 7:30. Ary amin'izany raha mitondra fanatitra eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiary fa ny rahalanao manala elo aminao, avelao eo alohan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalanao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Mihaino avy ianareo sa tsy mihaino? Tsy ny zavatra ataontsika no mamaky an'Andriamanitra hoe inanao fanatitra, fa ny toe-pontsika eo ampanaovana fanatitra. Raha ianao mahatsiaro, misy fahatsiarona mbola misy olona manana alahelo aminao, tsy ilain'Andriamanitra akory ny andray izay fanatitra avy any aminao raha tsy vita fihavanana amin'ilay rahalalo ianao voasainy manatitra an'ilay izy. Manana exigence Andriamanitra amina qualité d'offrine na fanatitra atao aminy. Andriamanitra mijery kalitao na qualité, fa tsy hoe izay atao eo amina quantité natao tsy hoe fabetsahana dia zay no mampitsika an'Andriamanitra. Mila hita ny fonao hoe pekohaka marina ianao eo ampanaovana fanatitra aminy. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho fantatra? Fihetsem-po fotsiny ve sa mpitiavana le izy? Satria ny marika anehoana ao anatin'ny fanatitra fa tian'Andriamanitra ianao dia hita soritra amin'ny fandresen-dahatra ao am-ponao eo am-panatanterahana izay zavatra sainy ataonao. Mila faly ianao ao anaty fiderana, mila resiny ao anatinao hanao izay sitrany rehetra eo am-piakofana aminy. Ary ny fiakofako dia marina eo anatren'Andriamanitra, ary amin'ny kitso-po tanteraka rehefa hitan'Andriamanitra fa toe-po tena resy ny fitiavako azy sy ny sitrapony tanteraka. Ny tena milasan'Andriamanitra amintsika tsy piano sy gitara manentana, fa ny amintsika na ny aintsika izay fitaovana tsara tian'Andriamanitra ho hita, atolotra melohany zavatra rehetra izay atolotsika ho an'Andriamanitra. Problème na tsara tarehibe azy ny feon'ny gitara sy ny piano sy ny batteur, kanefa mivalana tsy en accord ny am na ny aintsika dia tadidio mivaralila amin'ny fanompontsika. Satria le fahatsara mivokatra lasa mitaka ny fijoroantsika, tsy androso tsara eo amin'ilay antom-pisiny ilan'Andriamanitra antsika. Hitantara kely zavatra aminao aho. Inona moa no mahatonga ny aiko na ny amako mety hoe hivalana na tsy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra? Marikoriko azy ny sofina ilay, satria lasa mamala-peo be eo anatreny amin'ny ara-panana dia mety be hita maso sy reny sofina ary ny zavatra ataoko.
voalohany rehefa olona tsy mpamela heloka ianao, rehefa olona mpiavonavony ianao, autant ny fiantsoana azy, rehefa mihevitena ho zavatra, zay problema vokatry ny ratra tsy sitrana, ireny dia sakana mahatonga amin'ny fanatitra ao rehetra sy ny fanomponao tsy hanan-danjo eo mason'Andriamanitra. Ny antony satria tsy nanandratra ny amma na ny ainao ianao melohany dingana spa androsoanao ao anatina fanompona. Ny salamo 1:24 dia miteny ny mpanao salamo, aminao ny hanandratako na hoe hananganako ny aiko. Midika fa tsy hoe mitondra azy fotsiny aho fa manao azy ho fanatitra, mitaiza ny amako aho sy mampanaiky ny aiko, hitombony sy velarany tahaka an' Jesosy mitombo tamin'ny fahendrena sy fahasoavana teo anatrehan'ny olona sy teo anatrehan'Andriamanitra. Mila éduquenao, mila taizanao ny toetranao sy ny ao anatinao hifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra aminao. Zay mahatonga antsika tsy maintsy discipliné. Ny disciple an' Jesosy tsy maintsy discipliné ao am' Jesosy. Discipline ilaina. Tsy possible ianao ihany manao ny programme anao dia ianao rery ny bisopy be anao eo. Fa ianao mila manetry tena miaino an'Andriamanitra sy mamantatra ny zavatra tokony atao mba hahatonga anao tsy ho diso eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tanjontsika tsy ho te hafan'ny olona fa ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Hozy izy David aminao, zany hoe any amin'ny direction misy anao, nitaridalana, nitondro zotra, hitaizako ny aiko na ny amako dia manondro any aminao tanteraka fa tsy amin'ny zavatra hafa tsy akory. Io no mamaritra motivation eo am-panompona. Motivation tsika eo am-panompona tsy hoe ampirehitra be tsika ho apoka tsika mahajanga, tsy isika napoka ny mahajanga fa mahajanga miova ho an'i Jesosy. Rehefa resy lahatra ianao nompo an'Andriamanitra, manome ny tsara indrindra mavita sakrifisy ho an'Andriamanitra. Le fisehoana ety ivelany amin'ny famirapiratana, amin'ny fandresen-dahatra anao mihoatra, dia teraka avy amin'ny fandresen-dahatra feno famirapiratana amin'ny fanompona sy fanolorantena raitra ho an'Andriamanitra. Fa tsy hoe saromantsika ety ivelany amin'ny fipoahana amin'ny mirakla sy fahagagana sy endrikana saina mamiratra fotsiny. Le lavaka angeza be tokony mbola ho adina ao anatinao, antofana ny ota sy ny faratsiana rehetra, ary ahafahanao tena hoe mijoro sy velona amin'ny ara-panahy, ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao fantsona novany hafa. Inona lesitsika omaly? Zay narabaina ihany no afaka irahaba. Mihaino tsara vetsika. Ary zay nivangina no afaka mangy. Vao nivanginy Gabriel narabainy, Marie tena ninona? Feno fanahy masina. Avy eo ndray Marie namangy an'i Elisabeta vao nirahaba indray, tonga dia feno fanahy masina Elisabeta. Zany hoe zay niraisiny Marie avy any ambony no nizarainy Marie teo amin'ny Elisabeta. Dia lasa nihery sy fifampaherezana nisy teo amin'izy mirahavavy, hiatrehana ilay zavatra tsy takatry ny saina ny ainany, nandresy lahatra tao anaty satria tsy nizara teny izy fa nizara fiainana izy. Tsika tsy mizara teny aitsika fa tsika miampita fiainana, hiainantsika avy amin'izay voaraitsika avy amin'Andriamanitra. Zany ravako ny fanompona marina. Mila sakrifisy ny fanompona. Sakrifisy amin'ny fanekena hiova toetra. Avenena miova toetra, miova toe-po, tsy mizara zavatra hay fa mizara fiainana ny raisina avy amin'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tena mitsotra aminareo ary havana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mora ny miaina an'izany. Nareo retretrareo nafantatra daholo tao amina ministera. Vao miainga, ohatra ny hoe ministra ve sa président,
manaraka dolo ny polisy ny gendarme, manana garde des corps, tsy ampy ny anjelin'i Jehova. Naiza ny andehanana dia ohatry ny tia voninahitra koa satria mpanompo ampiasain'Andriamanitra. Dia ny lesona tamin'izany moa manome valeur ny ositra atao anatiko valeur an'ositra. Tsy tokony ny ositra ve ny anome valeur azy, zany anome valeur azy, misy zavatra tsy normal. Ataoko ny lehibe sy ny ambony any manome valeur ny ambany, mametraka ny tenako ambony ny onction ve zahako, ka tokony zany reny anome valeur azy. Raha misy ny valeur tokony omeko azy na tomba midi-pijoroana, ampifaly azy satria tsy ampahory azy na ampalahelo azy ato anatiko. Zany ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa tonga ny tompo na mpianatra, misy zavatra be dia be nitsian'Andriamanitra teo amin'ny ministera, izay zava-baovao tsy nianarako taloha fa nampianariny fanamasina iainan'ilay izy. Ny tanjona tsy ny aomby be hita maso ety ambonin'ny tany hoe iny olona miavaka feno voninahitra ampiasain'Andriamanitra. Tsy izay ny tanjona farany sy fanamperana na hoe hiavaka eo amin'ny fiarahamonina fa tena mamiratra be le fanompona. Indrety izy lasa lavitra, tsy zany ny maridefim-pandrosoana andrefesina atao hoe fanompona. Mandeha tsika manao rally de miracle, mameno stady foana, fa ny ao anatin'ilay izy koa stara koa ny ampiasain'Andriamanitra. Tsy maintsy mipartisipe kely koa mba ho hita hoe io izy io. Fitsoana vavolombelona lasa ohatrany hoe tsy maintsy hoe rehefa pastera nanao ohatran'izao, rehefa pastera ohatrany hoe pastera na vita ninina nefa mifanamasina manao zavatra rehetrarehetra dia ho hita kely. Oza tamin'Andriamanitra, tompo, tsy maintsy iainako ty tena anankiray ity. Ianao tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Ianao tsy maintsy misandratra, za tsy maintsy mihetry. Ao amin'ny fietreko no apetin'ny fanompoko. Fa raha fanompona anako nanao, tsy ilaiko akory satria nantsoina anome voninahitra anao. Ary rehefa miseho ianao eo amin'ny fanompona, ny valim-pitihako na tsy hita eto tany azy, raisiko any an-danitra. Ny olona tena misaina ny mandrakizay dia tsy sa manao erreur nadaladala eto ambonin'ny tany zany. Raha mbola tsy resy lahatra ianao ho mandrakizay ny antony fanomponao, dia mbola tsy nanomboka akory ianao teo am-panompoana an'Andriamanitra. Fataro zany. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Davida dia niteny hoe ny direction ny fanompoko dia any amin'Andriamanitra. Hitaiza sy andeha mitondro zotra mifanaraka amin'izay zavatra takiny, ary natoinona endrika manakana ny fiainako tsy zotra arak'izay ilan'Andriamanitra dia ho laviko zany. Androany tiako tafiditra ao anatsika ihany koa zany fomba fisainan'i Davida zany. Tsy izay tiantsika sy fantatsika fa mety, fa mila miaintsika izay mampity an'Andriamanitra. Tsindriany tsara ny hoe vers toi, na hoe aminao Andriamanitra. Afaka mitondra ny aiko koa zany any amin'ny direction hafa ny dikany. Fa mivolaza eto na amin'ny teny baiko hoe aminao dia hoe vers toi, amin'ny teny frantsay zafady hoe vers toi ny dikany hoe aminao, amin'ny teny gasy. Midika hoe misy direction zany na misy taridalana. Tokony afaka andehanan'ny aiko hafa. Zavatra tokony enoko dia tondro zotra mety mapety ala izy na ho miasanao azy. Fa zao ny zavatra tsy maintsy izorako dia le direction na le lalana sy taridalana any aminao Andriamanitra. Afaka zany nitaizany aiko mifanaraka amin'izay takiany zao tontolo zao koa. Fa eto tsy ilay proposition avy amin'ny olona, tsy ilay fianarana nitovoziko, tsy ilay ray aman-dreniko, tsy ny avy amin'ny hafa fantatro na ekeko, fa ilay avy aminao na tsy voatery ekeko aza. Fa naika rehefa izay ny sitraponao andao tsika iteantarana mafeo any tompo. Inona ny fitaovana itarihan'Andriamanitra antsika? Voalohany, parole, tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny taridalanao. Avy ao amin'ny teny ny fahendrena sy fahamarinana, ahafahanao mifandray fiainana na aina amin'Andriamanitra. Io zany ny centre ny atao hoe communion ao amin'ny parole. Om Jona 7:1 na toko 2, Jona 7:1 izy na Jona 7 toko 2. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina? Hoe maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fananao ihany koa. Zany hoe prospérité ny lazaina eto. Maniry mba ho prospère ianao amin'ny zavatra rehetra, ambinina amin'ny zavatra rehetra, tahaka ny anambinana na hoe ny prospérité koa izay iainanao ara-panahy. Teten'Andriamanitra, enofa ty anankiray ty marina tsara mihitsy ty.
afaka no ambininy ianao sahala fanambinana ny fiainam-pananao diky fa afaka ho ambininy ianao fa tsy mitovy amin'ny fanambinana ny ainao ny fanambinana anao hita maso ozy izy maniry ozy izy mangataka na maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao taxi anambinina amin'ny fiainam-pananao midika fa misy zany ny olona ambinina tsy mifanaraka amin'ny fiainam-panana vakio tsara vakio fa matoandriamanitra miteny ohatrany zavatra misy zany maniry ozy izy mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao hifanaraka amin'ilay fanambinana amin'ny fiainam-pananao midika fa misy olona toy ny ambinina amin'ny zavatra rehetra tsy misy ifandraisany amin'ny fiainam-panany tsy mitovy amin'ny fanambinana ny ainy amin'ny hokoa voalaza eo ao anatiny zany hoe ny fandrika mahazo ny olona na dia efa mpanompon'Andriamanitra azy ny vonjen'Andriamanitra ny ainy dia zao tsy ambinina ny ainy ny aminy kanefa mitobaka be mihitsy ny arabola sy ny fananany amin'ny fotoana io ny toetra sy ny toe-po zéro fa ny fisehoana ty ivelany ohatry ny héros io le hoe ohatro mbola mamaly any le ositra ampiasain'Andriamanitra ianao nefa fomba fiainanao mifanohatra amin'izany tanteraka fandrika le izy nahoana raha tsy mitandrintsika dia lasa antony hanamarinantsika tena mitoe-po ratsy tsy mety hiova ao anatintsika ny fomba fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny fanambinana hita maso ara-pitaovana omeny antsika sahala amin'ny hoe mahay mihira manao safidy tsara nefa manana toe-po tsy mety eo mason'Andriamanitra tony mbola mety tsy mandeha ny zavatra rehetra ampiasain'Andriamanitra ianao nampahiratra ny jamba nampiteny mona nefa be fialonana faran'izay zokony sy ratsy toetra ao anaty zany no antony mahasarotra ny fitoriana amin'ny olona tena hoe olona ratsy fanahy manana ny zavatra rehetra miafina ao ambadiky ny fananany le amin'ny maratsy na le toetra ratsy na le aina ratsy dia zao miseho izy ohatrany hoe tsy mila amin'ny fanampian'Andriamanitra zany mba azonareo fa ohatrany hoe miteny amin'ilay olona mitory-teny hoe mila an' Jesosy ve anao sy manana amin'ny olona mpanankarena ratsy fanahy tsy haitako inona ny ilako an' Jesosy sa manambady aman-janako manomety ny zavatra haitako inona ny ilako an' Jesosy tena manao an'izany reny olona ireny dia misy fotoana koa nampino azy ataovy nanan-karena izy vao nanolo teny fa mitsotra aminao fa mafy be mihitsiny ny andraisan'ny filazantsara satria tsy afaka teny hitoky amin'Andriamanitra tanteraka ny olona mitoky amin'ny areny miavinaviny reny olona ireny ary io ny piège mahatonga an' Jesosy milaza tandremo izy Jesosy fa raha ho avy ka hiverina maro aminareo ny laza efa namoaka dia mita amin'ny anaranao efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao efa naminany tamin'ny anaranao zahay fa ozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo fa mela amika ianareo mpanao meloka fa manino Jesosy manao an'izany efa mpanompon'Andriamanitra daholo le voatanisy ireo ny antony tsotra be ny saroman'le olona tao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra azy ny toetra ratsiny tsy mibebaka mihitsy izy dia mpanao meloka ampiasain'Andriamanitra anao anaran'izay olona izay raha ianao zany manompo an'Andriamanitra efa 4 taona tsika mianakavy miaraka manao ralihatra amin'izay nefa ianao mahalala fa mpanao meloka tsy vita fibebahana misy zavatra tsy vitanao mihitsy manohatra azy nefa ianao andeha hanompo an'Andriamanitra mitehiteny aminao aza manaiky ho voafitaka hialoko ambadiky ny fanompona amin'ny zavatra takian'Andriamanitra tsy mety valiana andana valio aloha zay takian'Andriamanitra mihavana amin'Andriamanitra ianao mibeba marina mila mibebaka aloha lasa piège ny prospérité lasa fandriky ny fanambinana teteny jauna hoe mampifamatotra ny fanambinana amin'ny fiainam-panahy mendrika ny zavatra tian'Andriamanitra raha tsy zany dia zao
lasa itoky amin'ny fananana ianao, lasa préarenao zay zavatra omen'Andriamanitra anao, ary ny ratsy indrindra lasa hiafinao ambadiky ny succès ety ivelany ianao sy ny fahombiazana hita maso. Nefa le toetra tokony hitsina mandrimandry manana aretina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy, eo vao misurpris amin'izay. Zany naminany be, zany nampiasaina be, zany olona nampiasaina tamin'ny fomba miafaka teny ambony tany. Hoy Jesosy tsy ny fampiasako anao ny lalako anao, tsy izay. Dia hoy Jesosy tsisy idirana sy Gabriel tsy fantatray nareo. Ka raha ndeha tsika nompo an'Andriamanitra sady atao fantany manompo am-pitiavana. Io toe-panaraka an'Andriamanitra io apetrao lara-pahamehana mihoatra noho ny zavatra rehetra. Aza mampiasa amin'ny fo fanompoan'Andriamanitra ne tsika rehetrarehetra tsisy ny terenana ny tany terena basa na sinakalaky Nikova mihitsy ny ambaravarana andao anompo, fa raha tsy manompo maty. Falloratena le izy. Noho izany atao ministera tsisy patron anao, fa Jesosy ny patron anao atao anatin'izany. Pasteur Rodolphe tsy mpampiasa anao zany. Izy ara vao may koa mpanomponareo rehetra amin'ny fitonana mavaka anareo. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, le fantsiana ao anaty teny iainana amin'ny teny mpamarinana tsy zakan'ny olona. Satria be dia be ny diso motivation tonga ao am-panompona. Rehefa tonga ao am-panompona izy, mba te horoa izy satria eo amin'le fanompona zany ny lasa ohatrany hoe mitady fitsaharana sy fanompotompona ianao. Lasa toerana sy fanaperana le anarana hoe mpanompon'Andriamanitra. Non, Jesosy ny teny zay te ho lehibe aminareo dia oko ho mpanompo n'izy rehetra. Nohatra nataon'i Jesosy ny ray sy ny rano ny sasany ny tongo ny mpianany. Za zay mpampianatra aza osy sy adonareo tompo sy lehibe manasa ny tongotrareo. Ny leso napetrako aminareo aza misy mipetraka eny ambony seza mba hotompona, fa mety mba hanoisa amin'ny mpanompo. Dika an'izay raha vo ianao manompoka miandry fanompona efa nela amin'ny tompo ianao zany ny dikany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Aza miandry fanompona. Mandrak'androany ry havana ho voninahitra Andriamanitra. Mandrak'androany tsy problema ho anahy manompo. Mpiara-manompo rehetra ty mandeha manerana na ny andafina mahafantatra an'izao zavatra mandeha direct. Tsy afaka mampiresaka eto fa mahafantatra daholo ny olona. Na tonga ny Frantsa na makaiza tsy problema ho ahy mihitsy ny manompo, mpiara-manompo. Raha misy opportunité misokatra dia ataoko amin'ny fitiavana zany. Satria zany irahana tsy ho tonga hoe iny ngy alehibe fa tonga iny le rifa tany. Angororo daholo ny tany sy ny firenena rehetra satria nahoana? Inona indray ny zavatra tsy maintsy atao azy satria tonga amin'ny mpanjaka. Tokana amin'ny mpanjaka izay efa navita ny mission any. Jesosy avy any Nazareta ny anarany. Fa ny ankoatrany mpanompo daholo, izy zay tompo azy, ny etro mpanompo. Toeram-panompona, opportunité isan-datana. Fa tsy hoe efa ela nanao an'io dia mba avelao an'ny hafa indray, nefa hita mihitsy ny toem-ponao hoe malaina ianao. Avelao no an'ny hafa indray. Ianao ny mpanompo mandram-pialanao eto ambonin'ny tany. Noho izany tsisy kokana pangony tokony apetraka ho an'ny hafa zany fa zay hita riato mandromba amin'ny fotoana rehetra. Zany anga tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Rais opportunité le izy. Aza vela ho fandrika amin'ny tany devoly ny toe-pontsika. Tsy mety miova. Ny fahafahatsika misitraka ny fanambinan'Andriamanitra amin'ny zavatra hita maso. Mahafinaritra ny fiainana rehefa mitovy sy mifankahita ny toetranao sy ny zavatra ampiasan'Andriamanitra anao. Tian'Andriamanitra ho norma mety tsara ny ainao. Mila ny Jesosy sika. Jesosy ny teny raha tafatsara kamiko nareo tsy mahay manao na inona na inona. Ahoana ry pasteur ny tokony ataoko mba hampijoro ny aiko? Tsy vitanao rery io. Fa mila miaraka amin'ny Jesosy ianao. Voalohany, mila hitanao aloha le zavatra tsy mety dia ankalainao vao afaka ianao. Fa ninona zavatra tsy mety iainanao nefa akafizinao dia aza misaina hoe andehanao mazia ako ametrahan-tanana mba ho afaka izy. Tsy vita amin'ny fametrahan-tanana io. Fahafantaranao marina dia asehoan'Andriamanitra amin'io tsy mety io. Tia ny conséquence sy ny fiantraikany dia eo no nanapa-kevitra hoe tsy hanao tsony. Ankalay eo aloha le ota. Mila mitombotsika amina point anankiray makala ota. Fa tsy misy ota akafizina. Zay aloha ny point voalohany. Mila tenin'Andriamanitra ianao.
Ny antony tonga amin'ny Paoly ny teny hoe amin'ny Romana 7:7-10 tsy ny tsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako. Raha manao ny tsara, raha manao ny ratsy aho izy dia tsy za zay fa le nofoko. Ohatran'ny hoe Paoly zany mirediredy mihitsy satria hitan'ny Paoly amin'izay fa manomboka misy fahavalony, ary le fahavalony tsy dia volo manafika ametraha tanany any ivelany fa le toetra tsy mety manohatra ao anatiny. Mba mediva amin'ny tenanao, ny problemanao tsy ampifandiny tena amin'ny lelalela mitady zo eto amin'ny altara, tsy fotoana izarana vesatra fa matoma vesatra tsy tokony andray micro. Zany tsy hanomezako micro olona be dia be ijoro eto. Fiainana ny zaraina eto, fantsiana ny zaraina eto, fitiavana ny jorony eto. Mahasarotiny an Jesosy raha eto tsika ny fampitsikera. Tsy fizarana vesatra eto fa fizarana fiainana eto. Ireo olona tonga rehetrarehetra manatrika ianao eto, olona mavesatra daholo. Ka maninona ianao no andrasan'Andriamanitra anamaivana azy, ianao indray ny zara vesatra aminy. Tovy azo antoka fa maivana ianao melohan'ny fotoana hijoronao. Zay ny mahatsara ny fandiny tena sy fandoliana melohan'ny fotoana ampiasana. Satria ny viliny hinananao omaly tsy maintsy sasana aloha vao ampiasaina raha-pitso. Halleluja! Militsika tsara fihavana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Mary zany sa tsy marina e? Hoy sisy Paoly, misy tsilo eo amin'ny nofoko. Tsy heritsika le izy fa Jesosy. Ary tiako fantatrao, fantany io manjoanao io. Hitan'i Jesosy fa miady ianao. Ary eto ny tiako ampaherezana anao, enoy ny mpanompon'Andriamanitra eto izay tonga eto ty fahamarinana ity fanampy anao hijoro tsara. Anahoana zany fa zany mbola tsy mendrika. Ny important aloha hitanao fa tsy mety le izy, dia efa manomboka kalainao le izy. Mety mbola tsy afaka ianao fa mbola ny andalam-panafananao Andriamanitra. Fa tiako fantatrao fa miara-mahita sy mahatsapa ny manjoanao Andriamanitra sy niezaka ao anatin'ny fonao. Mandrosoa foana fa aza miembotra fa arakaraky ny androsoanao ny atafavoakanao. Aza manamelo tena fa tsy mbola tonga nameloka anao Andriamanitra, tonga hamonjy anao Andriamanitra. Ary izy eo amin'ny côté amin'ny mpanampy anao fa tsy mandatsy anao na maneso anao. Zany ny antony natongavana tamin'ny nahafatesany mba tonga anao hisitraka ny fahavelomana. Satria velona ho Jesosy dia velona koa ianareo. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ao vesatsy aho e. Halleluja. Ny hery tsy hoe zay randray azy dia ny ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny hery tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra lavabe ianao, na mamoaka devoly, na mienjera rehefa metra tanana. Fa ny tena hery dia ianao mavita mandà tsy avonavona amin'izay, miala amin'ny orgueil, tsy be fialonana, miala ny anaranao tsy raha be fitsony amin'ilay côté anankiray fa raha befy amin'ilay côté anankiray, tsy be fialonana intsony fa be fitiavana. Halleluja! Manomboka vitanao no mandresy ny herin'ny nofo, zany namaika an'Andriamanitra nanome ny fanahany aloha. Satria tamin'ny fanahy masina tonga voalohany ao anatinao tsy tonga dia nampiasanao ampahiratra ny jamby izy, fa tonga aloha izy napidina ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao. Romana 5:15. Fantatrareo ve fa maninona kaiky ka tao tendrombohitra Karmela sa tonga namaly any Eli ny mpaminany mibala 700? Enoy avy any Eli ozy izy maintsy any Ahaba. Zao ozy izy ny rendez-vous tsika rapitso ho tendrombohitra Karmela. Hoe tao daholo ny mpaminaninao, tsy fantany na firy ireo fa eo any antson'i Jehovah ozy dia ireo koa velao iantsony Andriamanina. Fa raha masakra ireo miakatra eo hifanatona amiko dia zay Andriamanitra mamaly ozy izy no Andriamanitra. Fa zay Andriamanitra tsy mamaly, tsy Andriamanitra noho izany. Raha ohatra ka Jehovah no Andriamanitra ka namaly izy dia velona oka ho velona. Fa raha ohatra ka bala no Andriamanitra dia oka ho velona mpaminaniny. Dia nahavariana nasaky le mpaminany mibala ho eo izy 700 lahy. Fa naninona izy nasaky? Misy tendre reto ohatrany tanazay mihany. Nasary zareo satria efa nahita vokatra nataony balako mandatsakafo reo mpaminany ireo.
Zany hoe tsy any amin'ny vokatra mihitsy ny maridefy anehoana ny fisehoana Andriamanitra sy ny fanotronany amin'ny tena izy. Zany mahatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika Jesosy tsy ho ampifaliany vokatra. Ny fo ampifaliany vokatra dia mamily lalana ny fanoloran-tena tsy ho amin'Andriamanitra. Zany mahatonga déviation be dia be na familian-dalana ho amin'ny fampianarana amin'izao ny faran'izao. Lasa milaza ny tenin'io Kristy amin'izay rehefa nampiasaina. Dia hoy Jesosy, aza mifaly nareo fa manaiky ianareo ny fanahy. Fa mifaly ianareo fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Tonga mpaminany bala présent satria nahita vokatra kory zareo tany aloha fa tsy tonatonaneo reo satria enjeu ny ainy. Enjeu ny ainy. Ho tapadoizy raha tsy mamaly bala. Diky fa isaky miantso kory zareo dia milatsaka ny afo. Mpandasa-baratra. Dia hozy izy, androany amin'izay ny defi, voniny izy 700 lahy hitondra ny Andriamanina. Ny teo tendrombohitry Karmela tsy resaka vokatra. Hoe ny nandatsaka Eli dia nisy. Fa ry bala koa mba manao, mitovy ihany. Fa zao, tratra ny couvre-feu spirituel. Vao présent Andriamanitra. Tonga dia tsy maintsy mangina ny voary satria izy ny créateur. Vonjoro Eli, namaly ilay Andriamanitra mpamorona. Fanotronana nanova ny vokatra sy ny donina, fa tsy le vokatra ny fikirana nanavitra zay mpaminany nampiasaina izany tany aloha na santoka io na tsy santoka. Noho izany dia ampianatra anompanompo Andriamanitra io aza mifikitra ny vokatra fa mifikira amin'Andriamanitra. Ny olona mifikitra ny vokatra devie ny fanoloran-tenany, lasa mpitady vokatra mandehandeha dia raha vokatra ny anaranao. Fa ny olona ampifalian'Andriamanitra sy mifikitra amin'Andriamanitra mampiasa ny fony anitsy ny lalana isan'andro mba hahatonga ny présence n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa hotroniny ianao miova ny vokatra ary amin'ny fotoana itsarana, miavaka zay omban'Andriamanitra. Somary ateka ao an'Andriamanitra. Azonao ve zavatra tiako zaraina androany arivo, androany atoandro? Te anaiky anao ahako. Tsy le vokatra afo ny latsaka satria nahita koa bala ny mpanompony, fa le présence n'Andriamanitra. Ka tsika olona sary-piaro ny fanotronana fa tsy mitotototo amin'ny fanosorana. Kebrasi alako setregazino debosati. Tsy horositra zany ary tsy ahasositra koa zay olona omban'Andriamanitra amin'ny fanotronana. Rehefa tonga Eli dia tonga Jesosy. Tsisy afabela zany tsony teo satria ny Andriamanitra Eli no Andriamanitra ambony indrindra. Tratra ny couvre-feu, mpangalatra fotsiny, mpisantoka hatramin'izay. Tonga ny tena tompo-toerana dia nijoro Andriamanitra niaraka tamin'ny Eli teo. Tonga dia rehetra zany voafitaka. Satria ny Andriamanitra ny rehetra mavozo ny Andriamanitra Eli. Le izy resaka Andriamanitra ny tontolo tsy hita maso mifankahita couvre-feu. Rehefa polisy manao couvre-feu ka tsy misy karapanondra anao. Identité diso, fosika, any amponjadolo aloha. Violent. Ka tamin'ity ndray nitoraka ity hatramin'izay zareo mpandatsakafo foana. Fa tratra ny couvre-feu amin'izay, lozany debany, tapa-doto dolo izy menakavy. Ny fiafaran'ny fanompona tsy eo amin'ny fiankiterana amin'ny vokatra fa amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra amikitra hiaraka aminy ho voa io toe-po eo. Manetretena fa zay manetry tena no asandatra, zay madio apo no ahitan'Andriamanitra, zay mamela heloka ny tahian'Andriamanitra ary zay rehetra tena manao ny sitrapony no ambin'Andriamanitra. Zara nga ohatrany tsy maretehaka mihitsy ho an'ny mpiara-manompo malala rehetra. Tratra ny couvre-feu spirituel ry zareo. Nangina ny hery hafa rehetra. Tsy nanam-pahefana satria maneho ny mampahary azy Andriamanitra. Eli nandresy mpaminany 700 ny bala. Vo inona indray ny zavatra nitranga? Vo resy vo eo le mpaminany 700. Ny telefony Jezebela ny antsony olona naniraka olona tany aminy. Zao dia sao.
tsy maintsy matika iny liny mba hitretinareo ny amboiry li lasa izy andeha tsoaka dia ino nataony Jehovah vonoy ako oko faty olona efa jato lahy nandatsahana ho afo vao maly menasina vehivavy raiky ary zay mahenjana amin'ny pouvoir ao anatin'ny vehivavy grave nareo raha mijoro an'Andriamanitra menasiny vehivavy kely mikika any an-tranony ary Jezebel matika iliny raha hitako za mpanambotra anazy voloko ataoko anankiray lefinga olo mba tanjaka be feno ositra lasa ny lefa teto no nahitako fa ny tena problema atsika mora kely mandroaka devoly be dehibe ao tapin-tanana amin'ny Mahajanga sy mampanolo tena olona fa sarotra mandroaka an'le devoly sy fahazaran-dratsy ao anatinao io Eli ao pouvoirany mavita mandatsakafo ny olona rehetra mahatoly voany mena saina Eli mbola manana tahotra ihany ao anatiny na dia manana an'Andriamanitra azy sy ampiasain'Andriamanitra goavana ka le tsy le problema na devoly vonoina ao tapon'ny Karmela tsony fa le tempony tsy niova rehefa nitairin'ny Jezebel tonga dia amboiry ny andro fahafatesana zay ny problemanao io inona ny andrasan'i Jesosy atsika ao anatin'ity séminaire ity ny fijoroanao olona tonga saina avereny hoe olona tonga saina avereny hoe olona tonga saina miatika ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra rehefa ianao no tronona dia rapida be ny sofinao mihaino an'Andriamanitra na misy menasy arivo azy tsy taitra ianao satria fantatrao fa misy Andriamanitra miaro anao alleluia mora ny mandrava sy mandresy devoly noho ny mandresy ny ao anatinao amin'ny habitude izay amaritra ny attitude hiatrehanao ny zava-misy ny fanahy dia mampahery antsika ao anaty atonga antsika andresy an'ireo karazana tahotra sy depression rehetrarehetra misy manoloana ny fahasarotana atrehantsika eo amin'ny fiainana ny fanahina ny fialonana ny fahakalana ny fanamasina ny men'Andriamanitra mba andresentsika an'izany toeriny miasa ny nofo toeriny fanamasina amin'ny alalan'ny fanekenao ho itsiny sy hampandroso azy ao anatinao reo fanahy ny fihetsaram-belatsi ny fanahy mora misaina ratsy io ny hafa ny fanahy zay mbola mety mitarika anao any amin'ny fahazarana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no men'Andriamanitra anao ny fanahy ny ampandresy anao ary zay no mahatonga ny fanamasina ho mpanampy apiny anao satria misy zavatra tsy vitanao noho izany le fahazaran-dratsy mitady hitapikitra io mahatonga ny fiainao tsy tena misokatra satria ianao vavana loatra tsy maintsy miteny ianao ary le mpigrevy rain-dany nefa mazoto manompo faran'izay zokiny ary to mangino nareo misy lalitra angato tsy reko ny feony mety mazoto be ianao manompo an'Andriamanitra tsara fo ianao tian'Andriamanitra ianao fa misy zavatra tsy voafehinao mihitsiny zay zavatra tonga anatin'ny sainao tsy maintsy tenen'ny vavanao nefa tsy voatery marina regleo tsara aloha ny comptenao hoe za ty ve isan'ny olona tena mendriky ny hotahina amin'izay le izy re tsy le fitahina ny problème fa méritenao ve le izy so ianao maty ao anatiny io toetra tsy mety be fialona sy rasy fanahy io tiana ho sarosaromana amin'ny asa fanompona fotsiny izy sy asa fanaova-tsoa non ny ahitan'Andriamanitra anao toe-po miova fa tsy ny ataonao mihoatra mialatsiny fa tsy maintsy nanangana mihitsy aloha tonga mihitsy ny rahan'Andriamanitra tonga n'izany teny izany ho atsika so ho an'ny rehetrarehetra ny ambadika any ihany koa fonao atao vitan'Andriamanitra miambony aza miantoka nin'inona andramoany manadio fieritreretana foana ny olona efa miteny ratsy ianao mbola tsy mahakasika ianao tsy hainao kory ay miteny ratsy izy zany fa misy olona vao manomboka manaotra an'izao fosiny na tonga dia miteny za zany teneniny zany nefa tsy hainao aby le izy fa izy miteny aminao fa marina daoliny ao anatin'ny sainao fa mahatonga anao mieritreri-dasy olona satria ianao ratsy fanahy masaka anao niany tsy marety aika ao an'Andriamanitra mahatonga antsika matetika tsy afaka mihitsy ny hijoro an'Andriamanitra dia satria mianjera lava ianao tsy tsara ny ao anatin'ny fonao ny ara-panahy misy tokony amboarina miteny ianao hoe tsy saina izany tsony Andriamanitra afaka 10 minitra miverina indray le izy
Tompo fa maninona ry manao an'izany rehefa avy eo ataonao ihany le izy. Teteny aminao avy aloha Jesosy hiasa ao anatinao. Enoty ty famarinana ty fa nijaraiko fa mbola averiko kely. Fa ngam mpianatra tsy efa nampiasainy Jesosy talohany nahafatesany. Ataoko verina ny 12 lahy ny 70 lahy. Nanao ka temin'ny tamin'ny anaranao zay nanaky anay daholo mahiratra ny zamba noho ny anaranao. Zany efa nampiasainy zany. Fozy Jesosy tsy mbola mahazo mandelo raha tsy fenona hery. Zay vao ho tonga vavolombeloko. Ha! Zay nefa vavolombelonao. Zaho mihitsy namoaka demin'ny tamin'ny anaranao nanaiky ahy. Zaho fa vavolombelonao. Zaho me mampiasa ny anaranao dia hozy Jesosy. Non. Tsy amin'ny asa le izy, tsy amin'le fisehoana hoe miracle. Mon cœur. Tsy zay. Tsy miracle mon ami. Fa le vavolombelona feno fanamasina ianao afaka mijoro am-pahasahina amin'izay na enjehana aza mangina. Manomboka vavolombelona izy zany. Na tenenan-dratsy aza mitsika foana. Tena vavolombelona izy. Be fandeferana, be fitiavana, tia mizara, be fahasoavana. Manomboka amin'seho amin'izay. Se Jesosy rangano tsy hitako amin'iny olona iny. Vavolombelona ianao amin'izay. Rehefa miteny ianao dia hita hoe teny mpitiavana. Rehefa mizara ianao tonga dia manotona ny anatin'ny olona ny zavatra zarainao satria ampiasain'Andriamanitra mpitiavana ianao. Ka ny fanamasina rery no afaka mireprogrameny ao anatinao hiaina amin'ilay fiainam-baovao. Raha tsy eo izy dia tsy vita io. Manake ho tarihana ianao. Manake hiaina amin'ny vokatry ny fanahy. Mety ny fanahy. Afaka miasa ny fanahy fa ianao no herany. Raha mbola tsy etaetanao le izy dia tsy mety. Misy olona efa mpivavaka fa tena mpivavaka be tena zany raha hivavaka tena vao manomboka mandray ihany tonga dia losakabrakotakotimboloso voatenao daholo tena tena tsy fantatrina fa kizitombelona raha tsy tohinina. Tena enjana mora miakatra. Raha mora miakatra jamais angina zany. Raha tsy eo izy tsy vita io. Atao vetaetanao le hovainy aloha. Fa aza miezaky ny anarina ny ataonao amin'ny fahaizanao sy fahalalanao miteny. Tompo, tsy maninona amin'ny anaran'i Jesosy. Rariny ara ite. Ianao raha miteny hoe rariny ianao hiavonavona, rariny ianao raha testa, mbola ataonao rariny. Dia le eloka ny tianao amarina hoe ny eloka ibaboana hono mody rariny. Fanamarina teny zany. Tsisy eloka ibaboana mody rariny zany, fa ny eloka ibebahana. Miala ianao amin'ny fahotana. Ny ahoana ny ataon'ny aiko ary pastera mba hiovako afako manolotra azy tsara. Ny atao amin'ny fanamasina voalohany tsy teny tsy fantatra aloha fa ny manovantsika ho zanak'Andriamanitra. Hovainy no tonga zanak'Andriamanitra. Izay nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra fa tsy tonga dia teny tsy fantatra aloha. Tsara kokoa aminao tsy manam-pahasoavana aloha fa manaiky hiaina amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra vao me pahasoavana. Satria raha vao be fahasoavana ny tonga aloha tsy hovan-tsony ianao satria nahoana io no nahitan'Andriamanitra hatra amin'ny voalohany kizitina hita amin'ny voalohany dia kizitina ankehitriny ary kizitina mandrakizay satria andao moa andao reto hiova. Io teny mpahamarinina io rehefa zarainao ohatr'izany raha vao tsy raisinao dia soreny ianao. Fa raha vao raisinao le izy tenenina mihitsy ho anazan'ny Andriamanitra. Mila miova ao anatin'ny fanompokan'Andriamanitra. Rehefa izany dia tafinieriny amin'izay ianao. Ary rehefa eo fanamasina tsy hoe mahery fotsiny ianao fa afaka miatrika ianao rehefa manaiky ho tarian'Andriamanitra. Homeny ianao ny fahatsapana mitoky ao anatinao fa zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny fanan'Andriamanitra dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Misy confirmation zay ny anatinao hoe zaranga zanak'Andriamanitra. Ny Galatiana 5:1 aza izy manampy ianao hiantso ny ray hoe Aba. Tsika zany tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa fa fanahy mahery. Anatoan'Andriamanitra ao anatintsika ny fanahany mba fa tsika miaina ohatra azy satria tian'Andriamanitra tsika hanana amin'ny fiainany amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Mahatonga tsika mahatsapa voailika dia satria adinontsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Fa ny fanan'Andriamanitra ny mampatsiariny ao anatintsika le tena endrika mahazanak'Andriamanitra tsika. Ny fahatsapana te hiseho, te hirehare amin'ny vokatra, te hilaza fa mahavita azy
Mbora fa miteny anao dia hita hoe misy jeu tafiditra be dia be, dia ohatra manao jeu koa ianao fanompoanan'Andriamanitra fa tsy le tena réalité mpiainana miainanao miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra ianao miaina ohatra ny rainao. Jereo Jesosy tsy mila miseho izy ho zanak'Andriamanitra fa izy efa zanak'Andriamanitra. Noho izany tsy porofom-panehoana ety ivelany ny ahavoovany ao anatinao mazanak'Andriamanitra anao, aza manamarina ny tenanao amin'ny fomba isehoan'Andriamanitra, manetrehetena mba ho ampisehoan'Andriamanitra. Tsy fiheveran-tena ny zava-dehibe, satria raha ianao no hanome noty ny tenanao, anontany ianao firy noty menao ny tenanao 20/20 ianao ihany manome anazy tonga dia 20/20. Na za mitena anazy tonga dia ny anao ohatra mihoatra kely 24/20. Za ihany manome noty ny tenako mba avelao ny hafa hiteny momba anao. Izay no mahatsara ianao azo tsikeraina, azo itsiana, mandray fananarana. Tsy ho lehibe mihitsy ianao raha fatra-pandà foana. Miova ny zavatra rehetra. Lasaka pitsopitso ny any ivelany sisa ny tianao anotsiana fiainana satria tsy raha intsony sao dia ty ariny tsy mety. Le zavatra tsy mety tsy elanao. Natonga anaty sina omby, adiniko ho sarintoako. Avy eo hitanao zavatra ny ivelany, lasa ohatrany hoe natonga anaty sina nofo tsara iny mihina kotleta za alohan'ny atory. Tsisy idirany ny ao anatinao fiainam-pananao karakaraina. Mandiny tena ohatran'iza hatramin'izay dia mbola ohatran'iza zao. 20 taontsika nanompo an'Andriamanitra. Tiako tsika hiara entana ao anatina toe-po marina sy mahitsy ao anatrehany. Inona ny alalàna pastera fa zanaka? Voalohany ny fitovianao amin'i Jesosy, ny fitondranao ny anarany. Ny hoe zanak'Andriamanitra dia misy révélation miafina ao anatinao. Inona le izy? Tianao Andriamanitra. Maty Jesosy rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy. Tsy nety maty Jesosy raha tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Tonga nofo izy vao zanaka. Andriamanitra tsy natsoina hoe ray raha tsy tonga nofo ny teny. Tsy natsoina hoe ray Andriamanitra raha tsy tonga nofo ny teny. Rehefa tonga nofo ny teny vao tonga zanaka Jesosy dia natsoina ray Andriamanitra. Noho izany ny fahatokavan'i Jesosy nofo natonga ny ray natsoina hoe ray, satria anomana izy ny atonga anao ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisanao azy. Ary rehefa voaray Jesosy ao anatinao dia izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Fa mba n'Andriamanitra miteny izao tontolo izao nomeny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino an Jesosy fa nafianana mandrakizay. Misy fanasana sahady eo amin'ny aina rehefa renao sy tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tiany ianao fa tsy nahiliny. Mila fantatrao zay tianao Jesosy, tonga izy hamonjy ianao. Adaly ianao tianao Jesosy, endry ianao tianao Jesosy. Nanoto ianao mbola tianao Jesosy, ianao natongavany. Tsy mendrika ianao tianao Jesosy, aza eritreretina Jesosy tsy tianao tsony fa vao miainga ny tanany. Dia eritreretinao dia amelaka anao izy nefa dia kapoka an'le moka mitady anaikitra anao. Miova ny zavatra rehetra rehefa miova ny fomba fijeritsika. Ataovy amanina moa e. Ny olan'izao tontolo izao efa voava tamin'ny tiavan'Andriamanitra azy. Fa mila mifandray ianao amin'ilay fitiavana mba hahafahanao misitraka an'ilay fanafana sy ilay famonjena. Izay ny antony mampijoro antsika satria mahatoky isika fa sady ny tiavana no mifandray amin'i Jesosy. Communion, en communion amin'i Jesosy. Ny fitiavana sy ny fahatsapahanao zany dia nitaonanao hijoro, atoky tsara, mafiorina ny nina zavatra lalovanao. Dia izay no natonga ny laza aminareo. Josefa mafy ny lalovany fa tsara ny fanoloran-tenany. Na tsympeo anaty lavaka dia ozy le fitahian'Andriamanitra. Tsy afaka gadrainato hoe nailika andray tonga andevo. Le fitahianao anatinao ne tsy afaka atao andevo. Andevy ianao hitamaso fa le fitahianao anatinao tsy azo andevozina. Nailika any amponja fa nendrikendrena ozy ndray mifonja hoe alohanay fa tsy mendrika any ato satria tsara toetra. Rehefa miramirana foana ny endriny. Raha ianao angamba ny tena voendrikendrika ohatran'ny Josefa tao ohatran'ny Potifara nefa ny vadin'ny Potifara ny teny hoe le tsisy kotina tsisy ninina fa izy mihitsy mitonga avy any antaontsika hiaraka tory. Le vehivavy manao an'izany isan'andro. Fa nolavin'ny Josefa le izy. Voendrikendrika angamba vao tonga Potifara, zao izy Potifara mihaino anao fa teneno dia angamba raha ohatra ka izy raha anao zao no teo amin'ny tenany. Tena marina misy ty patron za fa 4 fois nety la olona tony 4 fois zay izy manano demande anakay fa zany efa zany lefa boka mbola endrikendreko lambako adino fa izy rovity ny lambako fa nisaraka ny vadin'olona. Fa ozy izy Josefa, za tsy maninona
na migada aza fa nitokantrano Potifara aloha ilamina. Dia trereto amin'izay mandinino ny teny amin'ilay toetra ohatrohatr'izany zany ny tipatipana toetra omban'Andriamanitra tsy laitra ny fonjany miazona azy. Zatra manamary tena loatra ianao. Tsisy ny tokony hanamarina tena. Ny degré amin'ny finoana sy endriky ny fahalehibiazana hita soritra sy vakipotsiny amin'ny toe-po hiatrehana fanompoana. Misy amintsika ny mpanompoana voadona ketry ny kitro. Oy, zay mba tsy hitanao nefa samy ambasadera. Tsy ambasadera intsony fa ambasageur. Andeha nompoan'Andriamanitra mandray olona kizitina bena. Malemy le olona avy any voadakany leo le sesy za fa eo nandamina anio. Rehefa mety le toe-po na vohitsaka aza ny kitro kelinao ka voafelaka ianao dia zao no nataon'i Jesosy anahy. Ny olona rehetra ozy izy raha isotro ny olona marary mialaina daholo manantona anao dia anao le dokoteranao opération. Dia rehefa hitanao fa marary le olona hiditra ao amin'ny anina mety amelaka anao izy. Crise ny anaran'ireny. Fa raha le olona efa sady hodidina satria manaintena le cancer ohatra na le zavatra marary mamely tontondro ianao mafy be satria tena tsy tantsony izay naparana ny aina. Miasa be ny lohany mosenervy dia asiny ianao rehefa avy ohatra. Dia anao koa zany avy any dia le marary efa sady efa reraka mbola fialanao. Miara marary zany na le dokotera sy liana miara marary. Ary le dokotera marary kokoa no le olona hodidina. Problemantsika indraindray be fo loatra. Joro eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amboary izay zavatra mety hitanao fa en danger tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny fotoana ianao asain'Andriamanitra mangina. Dia amin'izay niveau zay tsy avelan'Andriamanitra miteny. Aforetony lohalika. Betsaka taminareo tsy tafajoro raha tsy nisy lohalika miforotra ho anareo. Ary matoa nisy lohalika miforotra nanovanao mba mandolia koa mba hiforotra ho an'ny hafa satria rehefa namafy ny hafa dia nijinja ianao dia mba mivavaka ho an'ny hafa amin'izay. Raha tsy izany tsy hanjaka eto amin'ity toby ity mihitsy ny fifankatiavana. Raha ny ataonareo rehetrarehetra zany zao ohatra sy mitatitra reko fotsiny dia efa ngamba ny isan'andro isan'andro dia misy hoe namoaka olona tao amin'ny tobo indray pasteur Rodolphe, namoaka olona tao amin'ny tobo indray Anna indray. Fa tato mbola tsisy ny roasiny zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ndray mpandeha na manginy Jesosy ana zao moramora ianao fa na Jodasy aza tsy ny roasiko. Miafa ro ampidirina ka ny ato nodakana. Tsy hanana anao zany fo zany raha tsy miombona amin'Andriamanitra tsara ianao. Fa ny zavatra ataonao réaction voalohany vao misy zavatra tsy mety amin'ny sainao, mamay ianao niany. Fa na aniza zay aza hoentina ao anatina ministera zany toe-po zany fa tsy mahasoa zany. Farany. Alleluia. Tsy azontsika ny Baiboly raha tsy tonga tany Egypta ny zanak'Israely. Satria rehefa tonga tany Egypta ny zanak'Israely dia tonga vahoaka izy. Fa raha tao Kanana izy tsisy nitombony. Aloha marina fotoana fa lavalava le izy. Révélation hafa mihitsy izay teny izay. Nasion'Andriamanitra. Indraindray ny lalina itondran'Andriamanitra anao tsy fantatrao. Tsy fantatrao. Andriamanitra ve tia ny olona dia efa 100 taona nangina izy nandevozina tany Egypta. Dia mieritreritra hoe Andriamanitra fitiavana ve dia manao an'izany amin'izany nefa olony taranaka Abraham. Dia zao no anatin'ny sainao. Tsy fantatrao fa raha tsy nandevozina tany izy tsy nitombo. Ary tsisy Kanana ny orina zany fa tamin'izany première puissance mondiale ny Egyptianina ohatry ny États-Unis amin'izao. Dia zao mila ny aloka tany mihitsy ny zanak'Israely hianatra satria tany arsitekta tena faran'izay mahay indrindra. Tsy afaka nanorina tanàna zany tany Kanana ny taranak'i Jakob raha tsy nandevozina ny asa nahita ny secret rehetra mpananganina tao Egypta izy. Mody andevony ny dirany tany fa rehefa mivoaka izy ny foanany Egypta ny dikan'izay bien calculé ny fiainanao fa nanandevozina azy ianao ka tonga rehefa zanak'Andriamanitra efa mikajy ny voanao Andriamanitra satria ny hitan'Andriamanitra ny fiafaranao fa tsy ny fiandohanao. Aza mitarainao anaty olana zany rehefa misokatra amin'ny vision anao olona mahery vaika be io olana ohatra mampijaly anao io ohatra mitady any andevo anao io lalana io fa tsy fanamperana.
alao faranako lalam-pampitomboananao io zay le nyteneny kombaly hoe système de camouflage. Système de camouflage. Afenin'Andriamanitra kely aloha Jesosy raha tsy izany maty ny Herôda. Dia avy eo avoakany amin'izay Herôda efa maty. Ka nendray ianao mody afenina dia ohatry ny faible, fa tsy faible ny Andriamanitra ao. Tsy faible ho any Andriamanitra ao. Izy manana planina tsara lavitra ao ambadiky ny lalana hitondrany ianao, fa mirelaksa fotsiny ianao dia mijoro dia teneny ty fotsiny ahy hoety ny fiainako, mety tsy takatry ny saiko ny lalana lalovako fa ny zavatra azoko antoka eo ampelantananao ny fiainako. Raha avy eo ampelantan'Andriamanitra ny fiainantsika dia tsy maintsy tafavoakitsika. Zany mahereza. Mahereza ianao. Tsisy toerana ho an'ny fahakiviana zany. Mahita avoarainao ny teny rehetra. Ary hitanao ny fomba miavaka Andriamanitra. Mitsangana amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy, andaontsika no voafantanantsika any amin'ny lanitra. Firy amintsika aloha no natsapa hoe nandray teny fiainana androany. Ivereny kely le fampianarana androany iny any an-trano, avereny kely. Dia enoy hatramin'ny voalohany le izy. Dia enao le vita vavaka ariva iny, zany no fanaovako azy. Nandray za ampiasain'Andriamanitra mitoro teny, fa rehefa avy eo iverenako indroa izay zavatra nitoriako. So mbo misy tsy fiainako le izy nefa maimaiky ery niketoketoka sy teny sy zara zavatra tsy hainako nandiny tena mihitsy aho. Satria hozy izy Jesosy mahafinaritra be le mampianatra. Fa ny nadinana amin'ny mpampianatra dia mbola mihoatra kokoa no mpianatra. Satria izay mahalala be no adinina be. Noho izany tsara amin'ny mahazo révélation fa aza mora maka position. Regarde aloha avant tout la condition. Alléluia. Amin'izay tsy fanina ianao anaty tourbillon. Hitanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra. Sokafo finody mitenena amin'Andriamanitra. Tompo, nataiza toerana nanomezako tsiny ianao tao anatin'ny fanompoana. Ifonako zany. Ninona fitondrana tsy takatry ny saiko nefa nanoherako anao mamela ny heloko Andriamanitra. Nisy fotoantsika reto miteniteny foana mba manompo an'Andriamanitra ihany nefa otrao ihany ny fiainako. Fa maninona re Andriamanitra? Tsy Andriamanitra ny maninona. Fa raha tena taon konty, tsika asainao ny naninona. Dia ndao tsika teny amin'Andriamanitra ianao tsy naninona. Fa za mihitsy mila amboarin'Andriamanitra. Miavany ianao amin'ny dadanao androany. Azo mena tsiny amin'ny zavatra tsy andraikiny izy. Fa mety izy ijoro hanome voninahitra azy mba ahafahany mampijoro anao. Asandrato mivavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Androany tonga manantona anao indray. Amin'ny foko manontolo, amin'ny fanahiko manontolo, amin'ny saiko manontolo, amin'ny heriko manontolo. Hanome voninahitra anao satria fantatro fa ianao mahalala mihoatra no mifahalalako ny tenako. Ampio amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Mba ho feno hery, ho feno voninahitra. Tena ho mpanompo mahatoky hatramin'ny farafofinaiko Andriamanitra. Ho fantsipakasitrana sy fanomezam-boninahitra anao ny fiainako. Misaotra androany amin'ny teninao satria te hiavana amiko ianao. Za koa mangetaeta ny iray tanteraka aminao. Ny eto an-tany Jesosy vita ihany, fa ny eto vetivety dia miserana. Fa ianao Tompo, le mandrakizay ako ao aminao. Mino amin'izao fotoana izao fa hiasa eo amin'ny fiainako ianao. Teneno Andriamanitra, tena mino anao, tena matoky anao, ny tananao ny tsary indrindra, ny fitondranao mendrika indrindra. Tia hitondra ny foko eto anatrehanao. Loary ny fonao dia hoe teo anatrehan'Andriamanitra. Loary ny fonao dia hoe teo anatrehan'Andriamanitra. Teneno Andriamanitra, tia ny foko Andriamanitra. Tia ny foko, tia ny foko, tia ny foko. Mila anao ny fiainako, mila nikasika ao ny fiainako. Oh, halleluja! Jesosy ianao ny fiainanay. Tonga izay tena mibebaka eto anatrehanao. Ny amindreo karazana fahazarana rehetra mety nanompo anao. Ohatry ny hoe heverina efa mety zany ny zavatra nataonay. Rehefa betsaka ny marary sitrana, rehefa maro ny nanatrika ny fivoriana, rehefa tsara tareny senina, fa adinona ny fonay Andriamanitra. Tonga eto zahay, fa zany fanamariana ety ivelany fotsiny, sy natao mpifaly anay akory azy. Fa natao nomezana voninahitra anao. Fa androany Jesosy mitondra ny fonay izay. Azadino ny anaranay eo am-bokin'ny fiainana. Azadino fanomponay ianao. Manaraka anao zay. Mety malemy zay, mety osy zay. Tsy tanteraka amin'ilay antom-pisiana tena nalanao mandraka androany. Fa zay kosa manome antoka fa hizotra amin'ny sitraponao. Ary androsy zay, anapa-kevitra zay amin'izay toerana takianao hijoronay. Fa mapety ny fiainam-panahinay zany. Hijoro amin'ny fahamasinana, hiaina amin'ny fahamarinana. Ho tia anao mandrakariva.
ary ianao izay akasitrahanao mandra-piverinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleloia. Amen. Ho Jesosy, reko ato anatiko ato miafatry ny tompo tonga eto. Zao no lazainy. Fantatro izy izy. Ho zabiany atoko ao. Varahana ny andronao. Mandraka androany dia izay tianao ihany ny ataonao. Saingy izao izy, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako. Mba tsy hamongorana anao dia manindry fo ny aminao aho. Tsaroko ny fitiavako anao mihoatra noho ny nataonao. Mba tsy ary ny ainy Jesosy teo amin'ny toeranao. Voavela ny eloko. Mandana mikitso-po amin'izao sisy izao. Aza miny mizotra amin'ny zavatra mampalahelo azy intsony. Fataro fa ny ataonao rehetra dia hiariary amin'ny andro fitsarana. Mety tsisy mahita tsika fa Jesosy mahalala antsika mihoatra. Efa mpitiavana ny tokony atao rehetra ho mifanompoana tsara amin'izay fotoana izay. Mihaona eny amin'ny rahoan'ny lanitra tsika amin'ny fotoana hiverenany. Hitahantsika tsirairay avy Jesosy. Hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehanana zanak'Andriamanitra voavela heloka fa ny tompo mbanao. Ny tompo efa miadinao. Aza matahotra fa tsy hoe adino ny akory ny fanoloran-tenanao hatramin'izay. Fa mijoro izy amin'ny fahasari-piaro, manangana anao satria te hafantatra anao izy amin'ny fotoana hiverenany. Tsy mampiova ny fitiavany izay zavatra nisy tany aloha rehetra, fa vonona izy mijoro hiaraka aminao amin'ny endrika vaovao indray. Miolanja ny fanomponao, raiso ny andraikitrao, mijorova avolombelony teny fahamarinana naiza naiza misy ianao. Fa ny anaraka anao rehefa hiala eto, sambatra izay miala eto an-tany, ka miala eto an-tany ao amin'ny tompo, maty ao amin'ny tompo, fa ny asany manaraka azy. Maneho asa tsara, amina toe-po tsara, amin'ny fanao tsara, amin'ny motivation tsara. Tsy mitanjona ahita vokatra hita maso, fa mitanjona hiaina ny fankasitran'Andriamanitra ho mpanantanterahana ny asa. Amin'izao tsy mampaninana olona telo aza ny tena hiaino anao ka hiova fo. Tsy hanangon'olona tsika ameny toerana, fa ny rahantsika ameno an'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Izany fijoroanao sy fahazahoana antoka fa eona amin'i Jesosy ianao dia ambony lavitra sy mihoatra noho izay hiraka ny rahany ianao hamonjy ny hafa. Na izany koa aza nefa dia tia ny fahatsapana lalàna fa tena omponao ilay famonjena. Manery ianao ilay famonjena izarizany amin'ny hafa. Mba tonga ny hafa koa hiaina izay hiainanao. Profim-panehoana izany fa olom-bao vonjenao. Tianao Jesosy, tianao maso akaikinao, tianao Jesosy hoe amin'ny fitiavana mandrakizay. Fa izao hoe anaraka anao ny fahasoavany. Zareo ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao aho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen. Daontsika tia tanana mafy be ho an'ny tompo. Filazana foy ny fotoana rariva dia manomboka amin'ny rora sasany pastora, amin'ny rora sasany eto amin'ity toerana ity ihany. Ny filazana kely androany tsisy moto tsika fa mitondra vilia, fa mitondra vilia sy mitondra kaopy sy nitsotro daholo dia mba miara-misakafotsika fa tsisy mody androany. Amen. Dia tonga dia mba afaka tsika miatrika amin'ny fotoana rariva miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa avy eo. Raha misy moa mirahira, raha misy manomam-panahy, raha misy eterem-panao afaka manao izay tianao ianao atao tranony indray. Halleloia. Hitantsika tsiray avy Andriamanitra. Veloma tompoko. Raha misy filazana avy amin'ny mpitandrina dia malalaka ihany koa ny sehatra tompoko. Veloma tompoko.